vavaka fiamenana vavaka fiamenana fanarana arahanao eto amin'ny andramotra izao sy ny ankirandreo isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao tonteny sy fampahelezana vavaka fiamenana vavaka fiamenana sambatra izay volanihaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako ny alohan'ny fiavenana amin'ny alina ny maso mba isaisainako ny teninao vavaka fiamenana vavaka fiamenana Alleluia, amin'ny fifanina lehibe indray lasina mpamalala no iarabanantsika tsirairay avy amin'izao fotoanana izao tonga somatsara indray anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ary mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia ka tanatompony antsika tsirairay avy tonga soa ianao ary arabainao sady natratra an'izao latsinainy izao fitombohan'ny fandarantsika dia arabainako ianao tonga somatsara navita ny tontolo andro indray mino efa tafody any an-trano daholo indrindra sika eto France fa tsy bloquen'ny la neige any ivelany any dia miarahaba antsika rehetra zay vao tonga eto androandro anao vao tonga miaraka aminay dia tena hoe tsika sendratsena koa natongavana eto tena misy raha ilany tompo anao ka dia rehefa tonga eto any anao dia araroty izao fotoana izao fa zava-dehibe ny fiainontsika tenin'Andriamanitra miaratsiny amin'ny fahatarana be satria nisy fahatapahana ny internet taty amin'ny tanàna nisy anay dia somary tapaka kely vetivety fotsiny fa le elaela vao tafaverina le izy dia somary taraiky kely ny fandarana fa dia alana sy ny amintsika rehetrarehetra indrindra dia tahin'ny tompo isika tsirairay avy tonga soa daholo dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo mialohan'ny izy rahantsika tsodrano aloha andaloha tsika hivavaka metraka amin'ny fotoam-piatan'Andriamanitra andao ampandrotsika rahalahantsika Alain zoky Alain izay ao amin'ny groupe Voromailala groupe 4 atao amin'ny groupe izay maharesy groupe Voromailala izy nivavaka fanombohana Amerika amin'ny fotoam-piatan'Andriamanitra zoky Alain anao ny fitenenana manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy tokoa amin'ny pasitera mianakavy dia tahin'i Jesosy tsika tsirairay avy manaraka izao vavaka fiambenana latsinainy alina izao indray dia faly miarahaba antsika tsirairay avy ny tenako nahatratra nyity taona 2026 ity indray aingany ity taona vaovao ity mba taona anjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy alleluia amen dia hiaraka hivavaka aritsika ametrantsika amin'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra ry Jesosy malala ndeto indray zay Jesosy tonga eto amin'izao alina mahafinaritra izao indray Jesosy dia mangataka ny fanatrihanao zao Jesosy satria raha tsy manatrika eto ianao dia zava-poana fotsiny vavaka izay taonao eto Jesosy malala ankehitriny ihany koa Jesosy dia mbola mangataka an'ilay raha soanao ihany koa andrakotra amin'ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto indrindra fa izay fitaovana ampiasain'ny pasitera amin'izao alina izao akofo amin'ny rahanao izy ireny mba tsy hisy tevoly tsofoka sy anapatapaka dia mbola apetraka am-pelatananao ihany koa mpanomponao izay tondra ny tenin'Andriamanitra eto dia rakofo amin'ny rahanao izy ireny Jesosy malala indrindra fa pasitera izay tondra ny amelabelatry ny tenin'Andriamanitra eto dia ianao nampiteny azy dia ianao nanositra ny lelany Jesosy malala dia nizaniza isa-tokantrano manaraka izao vavaka fiambenana izao dia anakoaky isa-tokantrano izay teny entin'ny mpanomponao eto dia anasitrana amin'ny mararehetra ao anatin'ny tokantrano ary apitraka ny tanondrika anatin'ny tokantrano io Jesosy malala dia ny devoly sy ny satana ihany koa dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao alina izao afatotra amin'ny rahan'i Jesosy tompony sapata dia apetrako ampelantananao izany vavaka izany Jesosy dia misaotra tompo voninahitra sy mitera dia averina aminao irery any alleluia amen
Aleloia, misaotra betsaka zoky anay tamin'ny mivavaka mamy be an. Jesosy amaly fitianao dia mitombo fahasoavana hatrany an dia mitombo ositra rahalahy. Raiso ny tsodrano ary. Ny tsodrantsika ianao dia ambokin'ny Joba toko 7 andininy 2 sy 7. Androany avy nizaran'ity tsodrano ity tamintsika teto androany. Aleloia. Joba toko 7 andininy 2 sy 7. Aleloia. Andao moa ny efa nisy fandarina antsika tamin'ity janvier ity ka raha tsy diso ie fa raisa aloha ny tsodrano dia laza filazantsika rehefa avy eo. Joba toko 7 andininy 2 sy 7. Ny ten'Andriamanitra manao hoe aoka kanefa alavain'Andriamanitra amin'ny heriny ny andron'ny olo-mahery mitsangana indray ireo na dia tsy nanapozy ho velona intsony azy. Ataony mandry fa izay sy tsara toana izy satria sady tsinjoviny mandrakariva ny lalany. Haleloia, amen. Naveriko kanefa alavain'Andriamanitra amin'ny heriny ny andron'ny olo-mahery mitsangana indray ireo na dia tsy nanapozy ho velona intsony azy. Ataony mandry fa izay sy tsara toana izy sady tsinjoviny mandrakariva ny lalany. Haleloia, amen. Tsara be tsodrano io, tena raiso fa ho anao sy ny ankonanao mihitsy. Haleloia. Na dia efa nizara tsodrano resika tamin'ny sabata teo dia raiso indray zany hanampiana ny eo am-pelantanana. Haleloia. Ho tanteraka aminao anie izany. Ranambavy Rosemina tonga soa, Rosemina France, i Bensoabenjana Arabie Saoudite, Arazana Sylvie Koweït, Yam Koweït, Tedry Albenja France, Marie-Jo États-Unis, Bersava Koweït, Sondola Koweït, Lovelitina France, Kada Kamalala France, Hortensine Koweït, Sondola Koweït, Ricarac France, Itodnoeline France, Soameva France, Marie-Angela Dubai, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Artisanat de Madagascar France, Jesosy Mpandresy Madagascar, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Razana Monika Koweït, sotra Lina France, Tsiry Amboramela France, Niana Maiso Italie, Mirandre Malala Allemagne, Angèle Pagès France, Rantandre Marie Charline Madagascar, Ine Charline, Alléluia, Angelina Andrinasolo France, Rosemina France, Ericarac France, efa niteneniko teo, Bersava Koweït, Soameva France, Kodanela Belgique, Jesosy Mpandresy Madagascar, Lovelitina France, Rantandre Marie Charline Madagascar, Miresoabenjana efa niteneniko teo daholo. Alléluia. Marie Gilda Koweït, Kadaka France, Ememanamtso France. Alléluia. Marina Tiana Canada, tsara Marina Tiana teo fa matevina mihitsy ny lanezy aty aminay aty. Matevina mihitsy ny nezy aty aminay aty dia hoe ohatran' izany ny anana Marina Tiana. Alléluia. Itody Noeline efa teneniko teo koa kay. Alléluia. Misaotra Kotanela. Alléluia. Dia misaotra Lovely Anolosolga Koweït, misaotra anareo, misaotra antsika rehetrarehetra. Tahiny tomponareo rehetrarehetra, faly be tsika mihonety indray androany amakivaky tontolo herinandro vaovao indray tsika dia miainga indray isika. Andao aloha tsika hijory vavolobe andao eno iry. Tsika moa zany ravana tsy mba manana katenaina ary tsy mba manana harena inona ho tantaraina tsika fa dia izao ny harena sy fananana mihitsy ny hafananantsika dia Jesosy Kristy tompon'ny sabata. Ilay harena sy fananantsika inona ny azonao ambara androany ho amezam-boninahitra an'Andriamanitra. Nisy fahasoavan'Andriamanitra niditra tamin'ny fiainanay androany. Halleluia. Dia tsara Jesosy, fahasoavana nahafinaritra dia nivombinina nody. Halleluia. Dia tsara Jesosy. Dia itsy voafombelona aminareo tsy afaka medeta fa tena tsara amin'ny fiainanay Andriamanitra dia tena nitahiny tompo no ny fahasoavany ihany. Halleluia. Dia anjaranao indray ary so inona indray ary ny azonao ambara
misy fizaratra azonao misy amboninahitra n'Andriamanitra, misy zavatra mahafinaritra anao ve nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao, tamin'ny sabata, omaly sy ny androany, dia afaka ambaranao zany androany, afaka mijoro vavolombelona ianao a. Fotoana fanoratana fijoroana vavolombelona zao mba hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra, tsy ho anay fa ho an'Andriamanitra. Halleloia. Tonga soko ran'olo Saoly gasy zokiaja, zokiama, tahiny tompo daholo. Ndao ry atolotra nareo ampitiavana be ty ry a, dia ao anatin'izany a, halleloia, ao anatin'izany iry zany a no amakitsika ny témoignagentsika, amezantsika voninahitra an'Andriamanitra, dia misy filazana kely a rehefa avy eo. Meno finaritra daholo a, tahiny Jesosy.
Boire de l'eau tiède avant de dormir dégonfle la prostate gonflée du jour. Mialatsy indrindra. Mialatsy indrindra nisy mpiba nandeha. Alléluia. Arena sy fananako tsy manana afa-tsy isitsika ary izy ny lehibe indrindra amin'ny arena sy fananana misy ety an-tany ka hatrany an-danitra. Hoy Todinao Elina ny ady ny fahasalamana nomeny Jesosy any Menakavy sy ny fahatongavana eto no voninahitra ho averiko azy rery any. Alléluia, amen. Hoy marina tena isaoran'Andriamanitra ny tantana ny tontolo androko androany ary nampahita 5 décembre. 5 décembre ampahita ny sao de 5 janvier tianao tenenina tsara be zany. Raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy nahita ny 5 janvier tokoa tsika. Saotra marina ty anao nampatsiahana zany. Saotra. Alléluia, ozy $100. Raika Jesosy fa nafinahitra ny tontolo andro anio nahita fahitapity nahazo lamba mafinahitra tsara sady mafana ary fitaovana izay ilaiko ame patronko mahay-poana tsara Jesosy. Alléluia be zany. $100 tahiny Jesosy. Hoe ary ty zany eto Madagasikara. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa mba afaka niaraka voaka izay menakavy kely omaly nafinahitra ery zany. Alléluia. Narova ny dianay nandroso sy niverina na dia teo aza lalina somary malama. Androany dia tsy naverana an'ireo mpampiasako ny asa noho ny toetrandro afaka noasan'Andriamanitra ny lamina tsara. Alléluia. Tafoana soma tsara zay menakavy kely na dia sarotsarotra aza ny dian'ny vady aman-janako ny hariva noho ny lanezy raraka be aty zao dia rainan'i Jesosy voninahitra ho azy irery. Hatraty aminay zany atevon'ny lanezy tena mirotsaka be mihitsy izy androany. Tsy raha hianatra na mpianatra raha pisy na tsy hianatra fa tena matevitevina izy androany. Zay izy vao nirotsaka be ohatran'io. Any amin'ny Ile de France any aloha tena any Paris sy ny manodidina any tena embouteillage be tsy mihetsika mihitsy. Hoy Rozimina hoe anambavy Rozimina hoe voninahitra n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy amin'ny fahasoavana sy ny fahatsarana rehetra ataony. Alléluia. Alléluia. Tsara Jesosy. Hoe haingo nirina Andrina Solo misaotra anao a Jesosy androany fa nitantana ny diakinao. Misaotra anao koa fa nahazo contrat de travail roza izay azoko tamin'ity mois de décembre ity daholo efa na dia efa miasarotra aza ny mitady ity asako ity. Misaotra Jesosy eo dia rainy ianao. Alléluia. Tsara Jesosy. Aonao izy Soameva. Hoy Soameva hoe dia raina Jesosy malala fa mbola vita soamantsara ny tontolo andro mbola narovan'i Jesosy tamin'ny loza sy ny ratsy fa nisosa tsara ny fiara tamin'ny lanezy tsy nisy accident mbola nahazo fahasalamana hatrany koa tonga eto tsika menakavy. Tsara anao Jehovah ray malala tompon'ny sabata. Alléluia, amen. Raha hoe nisosa tsara ohatran'ny hoe ny grisy fa nisosa tsara ny dia zany ny tiany lazaina. Alléluia. Tontolo andro androany itojo dia soraka an'izao fa be dia be ny ady tsy niasa mandra raha miandry andro fa vita ny lamina dia ny sezy daholo
nefa tokony 2 andro vao vita zany. Alleloia. Dia raina Jesosy nanavery sy tolotsaina nanaovana azy. Taraina landava koa Jesosy noho ny ankonako sy ny nanome anina sahazahoanay foana. Alleloia. Tsara Jesosy. Ao an'izy izy mihaja. Dia raiko Jesosy niaro sy ny tantananay menakavy kely nandritra ny tontolo andro. Misaotra fa tsy diso vavahomana izay ary mbola nomeny hery sy tanjaka na dia mandalo tsy fahasalamana kely aza dia nisotraniny ka mitera azy. Dia mirary fahasalamana ho an'ny tsy salama zoky mihaja. Hatratio fa zaho koa somary mararirary kely izay ny tendako androany fa fomban-javatra izany. Alleloia. Tiako be ireo izy $100 indrindra rehefa mandalo ady. Mafimafy izay mampitomany mankasitraka pastera mankasitraka $100. Alleloia. Dia Jesosy malala niaro any menakavy tamin'ny lalana tena betsaka nane sady malama no sady noeny tombon'andro fahavelomana sy ny fitahiny an-trany. Fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery ihany. Alleloia. Amen. Izy kamo alleloia voninahitra n'Andriamanitra fa mbola natratra izao taona vaovao izao hatramin'ny ankohonana fen'ny fahasoavan'ny tompo. Indro mbola mahita izao vavaka fiambenana voalohany amin'ny taona izao vaovao izao. Alleloia. Amen. Androany moa tsika zany vao misy vavaka fiambenana amin'ity taona ity. Zay tokoa moa zany. Dia tokoa tamin'ny zoma tsika ve tsy nisy fandarana? Ohatrany efa nisy ihany tsika tamin'ny zoma zoky ama. Mila Andriamalala. Dia raina Jesosy fa nahazo kadao tamin'ny mpiara-miasa amiko aho androany. Voninahitra ho azy rery ihany fa sady nilamina ny asa no sady narovan'Andriamanitra mandritra ny tontolo andro. Alleloia. Amen. Tsara be izany. Hoy Maria Angela hoe alleloia. Raha tamin'ny sabata no saika hangataka vavaka mikasika ny karamako sy karaman'ny zokiko any Omanina dia nandinika hoe aleo zavatra hafa no angatahana vavaka fa karama zany tsy maintsy azo vita sabata. Tena azo tokoa ry avy malala nefa isam-bolana tara be foana vao mahazo ny tamin'ny karama. Dia raina Jesosy. Alleloia. Amen. Tsara izany. Ara-paina. Hoy ny ana-mainso alleloia mankasitraka ny zoky alain izy. Hoy Erika hoe alleloia. Dia raiko Jesosy mbola nitantana sy niaro any menakavy androany sady tena nisy verglas be tamin'ny maraina dia malama be ny lalana taty aminay fa nefa tsy nisy loza nahatratranay dia nitokantrano nitolakandro koa dia nilatsaka ny orana fa isaoran'Andriamanitra niaro anay teny amin'ny lalana indrindra ilay vadiko tafody somatsara tato na dia tena nalama be aza ny lalana dia tsy nanao accident. Amen. Dia faly be koa za androany ninotin'ny zanako nahazo 20/20 be anankiroa. Alleloia. Nefa nisy ankizy tao am-pianarana nahazo note 0 dia tena tsapoka Andriamanitra nanavaka azy tsara kosa zany. Alleloia be zany. Ara-baina ny zanakao. Dia raiko Jesosy malala hoy ny ansarina fa maromaro rehefa saovana norenesiko tamin'ny tontolo andro ity. Alleloia. Tsara Jesosy. Mahafinaritra zany ny ansarina. Hoy izy lovria dia raiko Jesosy fa vita somatsara vita ny fialan-tsasatra izay tena mamy sy nafinaritra be teo ambany fitantan'Andriamanitra. Niverina ny asa indray anio fa mbola nilamina tsara ihany koa ny tany ampiasana sy ny tontolo andro. Tsy azo ny loza fa tonga soa tsara ty an-trano. Tahaka izany ihany koa ny fidiran'ny mpianatra. Alleloia. Mangatsika be ny andro anio fa isaorina Jesosy nanafana ny fidirana sy ny teny fikasana avy aminy. Alleloia. Tsara Jesosy ny miaka-midina mino makany aminareo indro lovely amin'izao mangatsika be zao misy verglas tena entina mbavaka tsara. 5 janvier izy marina tiana tonga soa no elifanto. Hoy angidinareo dia alleloia. Dia raina Jesosy tamin'ny fahita-pity fa niteny tamin'ny maman'ny madamako za sy ilay ankizy miasa ao aminy hoe misy namanay hafa mba ifampiarahaba ao aminy dia navelona sady mbola nasaina nanao sakafo izay tianay koa zay no mbola afaka natory tao daholo zay tamin'ny alina. Dia androany alina zay vao nisaraka tao dia mbola nahazo fanomezana ihany koa. Dia raina manakariva Jesosy. Alleloia. Amen. Tsara Jesosy. Hoe manambitra dia raina Jesosy fa dia mbola notahiny ka tonga tato an-trano dia teo aza ny lanezy dia tonga so ato an-trano voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Lozaka be ny any amin'ny zokitody hony. Hoy tody sofiny anay aty maniry ohatran'ny anana ny lanezy. Dia jereo lanezy
zaho a le dia averika ihany fa ahatrana izy hoan'izay mily hamidiko ora mba hivadika voly. Ato aminay koa tena mivoaka ny atokotany tena mazava be daholo amin'le fotsifotsy be daholo mahafinaritra. Amin'ity indray izy tena be dia be fa tamin'ny heritao izy ohatrany tsy dia nisy. Hoy no éléphant hoe train sauce fa tena voary tamin'ny verglas na dia tena matahotra be aza fa tena tonga soa tsy nisy napanahy misaotra Jesosy malala amen alleluia. Efa misy inona efa nisy efa nisy fandarana efa nisy tamin'ny zoma alleluia. Mankasitraka frera sy ny apôstôly misaotra ny ralàna raiko hatrany Jesosy fanontahiny hatrany izay menakavy hoy ny ana Mensoa faly dia tonga ao amin'ny fandarana vavaka fiambenana tsara Jesosy. Tena malama be fa tsy tena misy verglas mihitsy fa mandeha moramora tandremo tsara ahiny Jesosy alleluia. Zay no ela filazana amin'ny zomatsika anao sasakalim-bavaka. Sasakalim-bavaka fa akalazantsika mba akalazaitsika mba akalazaitsika inona daholo inona foana ary tia akalazaina ozy nareo akalazaitsika kely ny fahavalo taonan'izao fandarana ijerenao zao. Valo taona tamin'ity taon'ity izy nanomboka sy nanarana ny fandaharantsika. Taloha izy mbola nandehandeha gaona teny fotsiny fa tsy mbola nisy anarana mihitsy fa nanomboka nasiana anarana sy nasiana fahamatorana amin'izay izy valo taona lasa izay. Tahiny tomparitsika rehetra ndao atao ditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika izay hoentin'ny ranabavitsika Lina. Alleluia. Tahiny Jesosy ary Lina anaovy hatrany ny fitenenana dia avy eo mivery eto mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao pastera sy ny ankohonanao ary ho amintsika mianakavy izay miaraka manaraka izao vavaka fiambenana manitsika izao. Dia amin'izao taona vaovao izay hidiavintsika izao moa rehefa malala dia tena hoe faly miarabantsika rehetrarehetra na tratra izao taona vaovao 2026 izao dia ny firarian-tsoko ho amintsika tsiraray avy dia ho taona ho fenon'ny fanatrehan'Andriamanitra ka androtsahany amintsika rehetra ny fahasoavany sy ny fiadanany ity taona ray manontolo izay diavintsika ity. Ary amin'izao alina mangina izao rehefa malala dia raisiko fahasoavana ho lehibe ny fampizaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Koa rehefa vonona isika dia sokafy ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 5:20 no jerentsika ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2:10. Salamo 5:20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2:10 no jerentsika. Rehefa samy miara-mahita ara dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nataon'i Davida. Aminao Jehovah no anandratako ny fanahiko. Andriamanitra ianao no itokiako. Aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampafantaro ny lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitrakao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ahy. Ianao no andrasako mandritry ny andro. Tsarovo ny antranao sy ny indrafonao Jehovah fa hatrizay ireny. Aza ny fahotan'ny fahatanorako na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ho araka ny famindraponao no hatsiarovanao ahy noho ny fahasoavanao Jehovah. Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianarany mpanotany lalana. Mitarika ny mpandevitra amin'ny marina izy ary mampianatra ny mpandevitra ny lalana. Ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindrapo sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny tenin'ny vavolombelona. Noho ny anaranao Jehovah dia mamelany heloko fa lehibe izany. Amen. Ny sora mandritsy ambony moa ry havana dia milaza hoe fangatahana fiarovana sy fitarihana. Amen. Ity ten'Andriamanitra ity tokoa ry havana malala tena hoe misaotra an'Andriamanitra tsika manome izany teny izany indrindra amin'izao
fiandohan'izao taona vaovao izao dia araka io teny Soramandry hoe fangatahana fiarovana sy fitarihana. Ao anaty koa moa tsika mbola hoe hangataka fiarovana sy fitarihana ary havana malala. Tsy ampy ve ny efa izay fiarahana mandeha tamin'Andriamanitra tamin'ny taona lasa iny? Tsy tokony efa hoe mandeha ho azy ve izany fiarahana amin'Andriamanitra izany indray amin'izao taona vaovao izay diavintsika izao? Matoa izany teny izany ry havana malala soratana ato amin'ity Baiboly ity hoe fangatahana fiarovana sy fitarihana dia tena hoe manambara izany fa mila atao foana izany, indrindra moa hoe taona vaovao izao diavintsika izao zavatra marobe no lalovana, marobe ny zavatra tsy fantatra izay hoatrehantsika amin'ity taona vaovao ity dia ny aty am-piandohana dia efa hoe miomana isika mangataka famonjena, mangataka fiarovana mba azo antoka fa ninona zavatra izay ho lalovantsika amin'ity taona iray manontolo ity dia manana mpiaro tsika sy mpitarika hitantana ny fiainantsika iray manontolo tokoa. Satria marina tokoa ny ry havana malala fa ho an'izay rehetra tsy manan'Andriamanitra dia fitaintainana vao mitomboka ny taona dia efa mitaintaina, efa miahasa ady satria indrindra amin'izao zavatra misy eran'izao tontolo izao miorohoro ny olona, be dia be ny zava-programa fa efa misisony resaka etsy sy eroa dia efa vao miratra izany ny maso mitomboka ny taona dia efa fitaintainana no iainan'ny olombelona izay rehetra tsy manompo, izay rehetra tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ka izany mihitsy ry havana malala fa fanentanana, fiantsonan'ny olona tsiraray avy na efa mpanompon'Andriamanitra ianao na mbola tsy mpanompon'Andriamanitra ianao dia manentan'Andriamanitra miantso hoe mba mangataka, hiaro sy hitarika ny fiainantsika olombelona. Mangataka amin'Andriamanitra tsika mba ho apetratsika am-pelantan'Andriamanitra mba ho ekeny ny tarihany sy hiarovany antsika tsiraray avy mandritra n'ity taona vaovao iainantsika ity. Araka ny teny Davida hoe aminao Jehovah no anandratako ny fanahiko. Zava-dehibe mihitsy ry havana rehefa ny fanahintsika tsiraray avy no eo am-pelantan'Andriamanitra, rehefa azontsika antoka fa tena hoe raisin'Andriamanitra tanteraka izany fanahintsika izany dia ny fiainantsika iray manontolo dia tena hoe fialan-tsasatra, fitsaharana. Araka ny teny hoe Andriamanitra ianao no tompoko, aoka tsy homenatra aho ka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no homenatra. Davida teto ry havana dia tena naneho mihitsy fa maro-panenjika tokoa izy ary nisy fotoana izy solafaka, nisy fotoana izy tena hoe teo anatin'ny fahalemena nefa na izany aza ry havana malala dia tena nangataka izy hoe izy hoe ho Andriamanitra ny tokony. Ka na inona zavatra lalovana na tamin'ny fifaliana na tamin'ny fahoriana dia tsy homenatra an'ilay Andriamanitra izay nametrahany tokony izy dia izay hoe araka ny amin'ny andininy fahaefatra hoe ampahafantaro ny lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitraka aho, tariho amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ahy, ianao no andrasako mandritra ny andro. Dia tahaka izany koa ry havana malala tena hoe ndoaka ny toeran'i Davida tsika, ametraka ny tokontsika na inona zavatra izay lalovantsika ry havana malala, ny devoly tsy faly amin'ny fifandraisantsika aminy, tena hoe manao izay farany hoe amenatra antsika, manao izay totoafo amin'ny fanenjena sy ny fanesoana antsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Fa ndao ry havana malala tena hoe angataka tahaka ny Davida hoe ampahafantaro indray ny lalana izay hitondranao anay amin'ity taona vaovao ity Jehovah, ampianaro ny sitrakao izay satria maro ny zavatra mbola tsy fantatray, ampahalalao ny fahamarinanao izay satria tena mila tokoa tariho amin'ny fahamarinanao satria mila mianatra izany fahamarinana izany tokoa tsika ry havana malala. Tena hoe ilanarana izany rehetrarehetra izany satria raha ny fahamarinana izao tontolo izao dia fitaka sy lainga no misy eto. Ka izany dia ilaina ianarana satria ahafahan'ilay Andriamanitra mamonjy antsika ary mila maharitra tokoa amin'izany
fanampian'Andriamanitra antsika zany, zany fitarian'Andriamanitra antsika zany mila ianarana zany, ianao no andrasako mandritra ny andro, mila manana faharetantsika amin'izany fiarahana amin'Andriamanitra zany ry havana malala. Dia araka ny teny hoe tsarovo ny antranao sy ny indrafonao Jehovah fa hatrizay ireny. Aza ny fahotan'ny fahatanorako na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ho araka ny famindraponao no hatsiarovanao ahy noho ny fahasoavanao Jehovah. Marina tokoa izany ry havana malala, satria tsika ny nandritra ny taona lasa iny tsy hoe olo-marina, raha hoe velonay tsika amin'izao fotoana izao dia hoe mieritreritra fa nanao ny mety sy ny tsara, sy tsika dia mpanota ry havana malala, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny famindrapon'ilay Andriamanitra izay nitahantsika nandritra ny taona 2025 iny, dia mbola angatahantsika hoe mba ilay famindrapo izay nomeny iny mbola angatahantsika ho tsarovana, ka mbola hitohizana izany fahasoavana izany indray amin'ity taona vaovao 2026 izany, mbola hitozany fahasoavana izay niarahana taminy izany. Dia izany no rahatantsika ry havana malala, satria ny olona tokoa ny ry havana malala matetika amin'izao fotoana izao dia tena hoe tsy mieritreritra fatsy ny tenany, tsy mieritreritra fatsy hoe manana fahaizana, manana fahalalana, manana harena sy vola dia mitoky amin'ireny, manantena an'ireny zavatra eo am-pelantanan'ireny, tahaka ny ndao ny jerentsika eo amin'ny Salamo 20 ny 17, manao hoe ny sasany toky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly, fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitra no hoderainay. Izany tokoa ny antsika ry havana malala, aleo ny hafa hitoky amin'ny fahaizana, hitoky amin'ny irehare amin'ny hareny sy ny zavatra rehetra eo am-pelantanana izay manjavona sy mora loha, fa ny antsika ry havana malala andao hitoky, andao hiverina hatoky an'Andriamanitra. Raha toa ka tsy nanana an'izany ianao, raha toa ka tsy niara nandeha tamin'Andriamanitra ianao nandritry ny taona lasa iny, andao fa mbola izay ilay hoe angataka tsika, angataka fiarovana, angataka fitariana mba ho tena Andriamanitra Jehovah tompony sabata no hitarika antsika tanteraka mihitsy, hitantana amin'ny fiainantsika iray manontolo Jesosy mandritra nyity taona 2026 iray manontolo ity, satria izay ilay hoe manan'Andriamanitra fitiavana tsika tsara sy mahitsy Jehovah hozy izy. Ka izany no ampianaran'ny mpanota ny lalana, mitarika ny mpandefitra amin'ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra ny lalan'ny Jehovah rehetra, dia mafamindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelona. Izany ry havana malala, andao tsika ry havana tena hoe anaiky ho tarian'Andriamanitra, andao tsika mpandefitra rehetrarehetra tena hoe hitazona ilay fahamarinana izay efa nananana nampianarina antsika, dia hoentintsika indray izany hamaky vakiana an'ity taona vaovao ity. Raha toka ianao mbola tena hoe mihazona ny fahalotonao sy ny fahotanao, andao hibebaka, hianatra, fa manaiky ampianarin'Andriamanitra, manaiky ilay Andriamanitra mampianatra antsika, satria tsara sy mahitsy Jehovah ry havana malala. Dia hoy ny teny hoe noho ny anaranao Jehovah dia mamelany elo fa lehibe izany. Tena marina izany ry havana malala, tsy tsara isika angataka famindrapo sy famelan-keloka amin'io Jehovah mpamindra-fo sy mpianatra io, fa tena lehibe tokoa izany. Fa mino ry havana malala fa izany teny fohifohy fampianarana izay nampitaky tamintsika izany dia mba misy ho raisintsika, misy ho ampientrana antsika, misy tena hoe ampandroso antsika tokoa, atoky an'ity Andriamanitra izay mitaridalana antsika ity hatrizay, ary mbola tena hoe ametrahantsika ny tokontsika tanteraka mihitsy amin'izao fiainana vaovao, taona vaovao diavintsika izao. Ho an'ireo izay mbola tsy nahalala an'izany dia fiantsoany ndao mba hianatra angataka fiarovana sy fitariana amin'Andriamanitra, fahalalana tena hoe ampahafantarina amin'ny olona rehetrarehetra izany ry havana malala. Ka raha mbola tsy ao anatiny ianao dia fanasana ho anao koa izany hitoky aminy, fa tsy hitoky amin'ny haren'izao tontolo izao na ny fananan'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, dia mankasitraka antsika rehetrarehetra ny aino, dia amin'ny manaraka indray raha mbola tsy tonga ny amin'irao lanitra Jesosy, dia tahian Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka riranao ranavavy Linata amin'izany toriteny mamy be izany, sady mampahebe ilay tsika mihitsy amin'izao voalohan'ny taona izao izany toriteny izany, ranavavy Lina. Aleluia, dia Jesosy any hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany, mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Miverimberina ato anatin'ity toriteny ity androany ny fiarovana sy resaka lalana. Ny soромany dia fangatahana fiarovana sy fitariana. Aleluia.
no hoe kitsika no diny voalohany ka hatramin'ny faika ambin'ny folo amin'ilay salamo fatimy amby roapolo no fidiny zoklinato eo azafady. Anaran'i Jesosy andiny voalohany, salamo nataon'i Davida izy ity: aminao Jehovah no nanratako ny fanahiko, Andriamanitro ianao no itokiko, aoka tsy ho menatra, aoka tsy falian'ny fahavaloko aho, eny tsy hisy ho menatra zay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no menatra. Ampafantaro ny lalanao a Jehovah, ampianaro ny sitrakao a, tareho amin'ny fahamarinanao a ka ampianaro, fa ianao ny Andriamanitry ny famonjena, ianao no andrasako mandritra ny andro. Halleloia. Tsarovy ny antranao sy nindra foanao Jehovah, fa hatr'izay ireny, aza ny fahotan'ny fahatanyrako na andrasana ataoko ny tsarovanao, vaoaka ho araka ny famindram-ponao no natsarovanao ahy no ny fahasoavanao Jehovah. Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianaran'ny mpanota ny lalana. Mitarika ny mpandefitra ny marina izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany. Lalan'i Jehovah rehetra dia famindrapo sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelona. Noho ny anaranao Jehovah dia mamelany eloko. Halleloia. Amen. Miangavy zany Davida eto hoe Jehovah, ampianaro anahy ny lalànao. Ampianaro anahy ny lalànao satria maninona? Satria mbola tsy fantatry Davida ny lalana. Raha mandeha amin'ny lalantsika foana tsika dia hanao fahadisoana foana. Ary raha ny fisainantsika no andehanantsika dia tsy ohatr'izao ny fiainantsika. Fa ny fiainanao tonga eto androany ohatran'io io dia fisainan'i Jehovah no nahatonga an'io. Ny fihevitra tsy fihevitrareo izy ary fisainako tsy fisainanareo. Halleloia. Raha ny zavatra eritreretintsika hitondrantsika ny fiainantsika, raha tsy teo Jehovah ny tari-dalana antsika dia tsy ohatr'izao ny fiainantsika raha lasa napavamalala. Azo antoka fa ratsy noho izao. Ary mitondra fampitehana raha tsy Jehovah no mitantana sy mitany fiainantsika. Androany tsika tena angataka amin'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitro, ampianaro ny lalanao zay tario lalana zay tsy hitanay tsy fantatray ny ale. Zay raha misaraka aminao a dia zava-poana ihany, tsy misy ninninina. Halleloia. Jerenareo dao le atao dia ivadika amin'ilay salamo faharoapolo tetrika. Salamo faharoapolo andininy fafito. Hoy ihany Davida, ny sasany ozy izy mitoky amin'ny kalesy, ary ny sasany amin'ny soavaly, fa raha zay kosa dia anaran'i Jehovah Andriamanitra no iterahinay. Ireo dia reraka sady lavo, fa izay kosa efa mitsangana sy mijoro. Halleloia. Amen. Iza ry havana ny olona tsy nitoky tamin'ny kalesy sy ny soavaly tao amin'ny Baiboly ka nivoaka velona? Tsy nisy ny tafavoaka velona. Zay olona nitoky tamin'ny kalesy sy ny soavaly sy ny zavatra eny ampelantanany dia tsy nisy tafavoaka velona. Hoy izy Davida any amin'ny adin'izy Goliath aminy hoe ianao izy manatona amin'ny lefipoy sy ny lefina sy ny sabatra sy ny lefipoy, fa za kosa izy manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izay mikainao andro. Ry havana, raha ohatra isika andeha amin'ny lalana izay andehanantsika tsy antanitsika an'Andriamanitra dia mitoky amin'ny kalesy tsika izay. Matetika tsika rehefa mety ny atao, ohatra hoe manam-bola tsika hoe misy vola eo amintsika, dia matetika tsika tsy mba na vola na hoe ao anatina toky hoe fahasalamantsika io ary. Rehefa ao anatina tanjaka zany tsika dia mieritreritsika hoe mahavita zavatra, hoe mahavita tena. Io mahatonga ny olona rehefa le hitanareo rehefa mbola sahirana be ny olona dia mbola mitoky amin'Andriamanitra. Averiko foana fa raha andeha voyage isika ka ratsiratsy hafahafa ohatrany atahoran'izay ilay tomobile, tia eto fa tsy manadino mivavaka izany tsika mba hitan'Andriamanitra ny diantsika. Fa rehefa tsika ilay mandeha amin'ilay tomobile vaovao be voaka garazy iny dia hozy isika inona moa no teny ilalàn'Andriamanitra amin'izy ity e? Nga ty misy zavatra ho simba. Tsaroako nisy fotoana nandeha voyage dia tsy nisy roue de secours le fiarakodia tany Madagasikara ny tantara. Dia andeha zay andeha voyage tamin'izay dia tsy nisy roue de secours le tomobile. Andeha vacances angamba zay tamin'izany.
efa nivavaka. Tena tsaroko mihitsy zany hoe alava ny vavaka natao. Mieritreritra foana hoe mandehanao mandeha io tsisy roue de secours nefa ianao andeha 600 km many Majunga am'izay tamin'izay tsy tadidiko. Tsy possible ianao tsy hivavaka am'izany. Tena mivavaka ary tena ohatrany tsy mety amiko zany le vavaka ohatrany mbola ty vavaka Jesosy io e. Isaky mijanona kely jerena aingana ampinoera tsisy vaky de mivavaka ndray misaotra an'Andriamanitra. Fa raha manana roue de secours ianao na tôbila tsara tarehy be ohatrany tsy de voasarika mivavaka zany. Natorantsika mihitsy io. Tsika zany ohatrany hoe rehefa misy zavatra tsy milamina de mila an'Andriamanitra fa rehefa milamina be de tsy mila an'Andriamanitra. Ange mahatonga ny fiainantsika eo ataon'Andriamanitra suspensy kely foana misy kely de ohatrany tsisy de ohatrany misy de misy tsisy hoe tonga de amina million be de be any amin'ny banky mipetraka fotsiny iainanao mihitsy ny rapitso sy ny rafakapitso. Alleloia. Ny halavana tiako le fiainana tiako ny ahy fiainana iainako ny apitso sy ny rafakapitso io satria manino mahatonga anahy tsy lavitra an'Andriamanitra io. Za zany raha ohatra hoe manana tena vola be any amin'ny banky aho mety ahiko ihany ny amin'ity ara-panahiko ty. Fa le sao zahako eo amin'le atonontonony zao. Alleloia. Misy zavatra ilaina raha amin'ny herinandro de mahatonga anahy manakaikikaiky kokoa an' Jehovah foana hoe Jehovah ao aminao ange Jehovah ny misy ny harena sy ny voninahitra. Alleloia. Ianao ange ny tompon'ny zavatra rehetra. Alleloia. Oabolana ange vakitsika. Oabolana. Oabolana. Verina amin'ilay Salamy 119 teo antsika rehefa aveo. Oabolana toko fahavalo. Oabolana toko fahavalo andiny fafito ambin'ny folo nge vakitsika azafady. Oabolana toko fahavalo andiny fafito ambin'ny folo. Tiako izay ty ary izay fatra-pitady ahy de ahita. Atao amiko ny harena sy ny voninahitra, eny ny harena mateza sy ny fahamarinana. Ny vokatro de tsara noho ny volamena, eny noho ny tena volamena azy. Ary ny fitombo ho an'ny harenako mihoatra noho ny volafotsy voafantana. Amin'ny alehan'ny fahamarinana no izorako ary eo amin'ny lalan'ny fitsarana marina. Mba hampandovako harena zay ty samy lokon'ny firaketana. Alleloia. Raha te hanana ny ampy zany tsika. Raha te hoe tsisy ninona ina sy atahorana de tsotra ihany ny toro-hevitra aminao androany. Ndao de amin'ny lalan'ny fahamarinana zay efa izoran'ny olona. Ao amin'ny lalan'ny fitsarana marina. Ao amin'ny Jehovah. Ary io lalana io lalana efa masakatry ny ela. Jeremia toko fahenina. Jeremia toko fahenina andininy fahenina ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ny lazain'i Jehovah. Mijanona eo an-dalana ianareo ka izao. Ary amin'ny tany io izay lalana masakatry ny ela. De izay lalana makany amin'ny tsara. Ka ino no izory? De ahita fitsaranao amin'ny fanahinareo ianareo. Alleluia. Ireo olona rehetra tonga tany amin'ny nalehany. Ny mpanompon'Andriamanitra tao baiboly regny tonga tany amin'ny nalehany tao le. Tonga tany amin'ny teny fikasana tao le. Tonga tany amin'ny programan'Andriamanitra tao le. Noho ninona kay? Noho ny fandehanana io lalana masakatry ny ela io lalana masaky zany efa nisy nandeha teo. De mbola nisy nandeha teo. De mbola misy mandeha eo. Ary isy andeha eo. De masaka le lalana. Alleloia. Mahatonga antsika tsy ambinina mitady lalana hafa mihitsy tsika. Mandeha lalana tsy mbola nalehan'ny olona tsika. De hitady zavatra vaovao zany tsika. Tsia. Fandehanana amin'ny lala masaka. Ino no izoro ny tenin'Andriamanitra? De hita fitsaranao amin'ny fanahinareo ianareo. Nefa hoanao izy ny olona tsy izotra izahay. Misy olona zany mitady fitsarana. Misy olona zany mitady fahasoavana. Fa tsy mety izotra amin'le lalana. Inona moa le lalana? Inona ny lalana masakatry ny ela? Ao amin'ny baiboly de misy olona ray oharina amin'ny lalana. Jesosy Kristy. Lalana, fahamarinana ary fiainana. Alleluia. Jesosy ange io lalana. Be de be ny olona te ahita an'Andriamanitra. Inona moa le ahita an'Andriamanitra? Be de be ny olona te ahita amin'ny fitahin'Andriamanitra. Te ahita amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Araka le tenitenitsika atao amiko ny harena sy ny voninahitra. Misy olona te hisitraka ny harena sy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra fa tsy handeha amin'le lalana. Iza le lalana? Jesosy le lalana. Nandeha tamin'io daholy. Alleluia.
nandeha tamin'io daholo. Ny fandehanana am'le lalana Jesosy lalana io io le lalana marina io le mitaky fahamasinana io. Hoy zany ten'Andriamanitra amin'ny Isaia faharoa, Isaia toko faharoa andininy fahatelo, Isaia toko faharoa andininy fahatelo. Eno izy izy, maro ny firenena no iainga ka no hoe andesika hiakatra tendrombohitry Jehovah ho any antranon'ny Andriamanitra Jakoba mba hampianarana antsika ny lalany ka andehanantsika amin'ny atorony fa avy any Ziona ny ivoahan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'ny Jehovah. Alleluia. Tahito be frizazahana miadana tonga soa ianao. Efa hitako tokoa Claude Arazaka tonga soa ihany koa. Zao zany ravana malala isika ty zany tokony hilamina ny fiainantsika. Fa ny olana tsy ampilamina ny fiainantsika dia tsika te hahita ny fahasoavan'Andriamanitra, tsika te hahita ny voninahitra anao, te handray an'le zava-masina avy aminareo dia le fitahina avy any an-danitra nefa tsika tsy te handray an' Jesosy. Ny fandraisana an' Jesosy ravana, ny fandehanana amin'le lala-masaka dia midika fanarahan-dalàna zany. Ary zay tsy zakan'ny olona izay. Fa mila manara-dalàna tsika, mila manaraka ny lalantsika. Jesosy tena misy olona ndray tena mandray an' Jesosy any dia mandray fotsiny am' Jesosy, ray fotsiny Jesosy teny am' fotsiny minao aho Jesosy. Ny dikan'izany hoe mino an' Jesosy tsy hoe mino aho fa misy izy dia misy fotsiny mino aho misy izy. Fa ny dikan'izany hoe mino an' Jesosy zany dia miditra ho aminy mihitsy ianao, dia mandeha amin'le lalana mihitsy ianao, dia iny lalana iny ny zoranao, dia iny lalana iny ny andehananao. Dia zany lalana zany misy eto mivily dia eto mivily dia eto miakatra dia eto midina dia avy eo à gauche dia avy eo à droite sisa sy ny sisa. Zany ny lalana zany. Zany hoe mila inona zany? Jerenareo reny mpanao rally reny reny mpanao rally reny isaky ny 100 metatra dia voray amin'ny taratasy hoe rehefa eto dia mivily ohatr' zao dia ankavia, rehefa eto dia mivily ankavanana, rehefa eto dia misaoty misy tetezana, misy dodanina kely dia tsy maintsy hisaoty fa vao aorianan'iny le misaoty iny dia efa mivily ankavia, dia mivily ankavia ianao dia mivily ankavanana dia fantatra hoe hivily be mihitsy ianao azy dia mivily kely. Dia raha vao tsy fantatra izay zavatra izay dia zany mahatonga reny mpanao rally mitsoropaka any anaty ady reny tsy ampy le famakinan'ilay le soro-dalana. Misy ny pilote dia misy ny copilote. Alleluia. Mba naniry mihitsy taloha lasa mpanao rally fa efa tena nanomboka anao zay izy le namako dia inona izy amin'ny pilote izy amin'ny copilote nefa rano dia tsy nanao rally indray izay taty aoriana. Mba anisan'ny zavatra mba mahafinaritra anahy izy io. Dia izao ny zavatra an-tragno ary ny mpanao rally reny raha variana ilay copilote ka 200 metatra fotsiny 200 metatra no tsy mamaky an'iny taratasy hoe vily ankavia, vily ankavanana, vily an'izao, zao degré, tsy makaroa zao. Dia tonga dia mivadibadika, tonga dia mety maty mihitsy aza. Satria anatina vitesse mafy be ianao dia ilay pilote koa mila mihaino tsy mila variana sady mandefa SMS sady mihira mihaino fiderana tsisy an'izany fa mihaino tsara ianao. Vily ankavia. Le copilote miteny ny copilote koa tsy mahazo diso hoe avavidy lasana havanana fa tonga dia any ankady foana ho any. Fa ny tomobile rally tonga dia tsy hoe fahaizan'ny pilote ihany fa tena anisan'ny mikantongeza be ny fahaizan'ny copilote manonona mamaky ny lalana izay ho aleha. Ary havana malala io lalana masakatry ny ela io lalana tsy maintsy diavin'ireo, lalana tsy maintsy diavin'ireo. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe Isaia 2:7 eny maro ny firenena iainga ka hanao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitry Jehovah ho any antranon'Andriamanitra Jakoba. Aninona any kay? Aninona ny tendrombohitra ny olona? Hianatra an'ilay lalana. Hoe rehefa eto dia mivily, rehefa eto dia mivily, rehefa eto dia mijanona kely, rehefa eto dia miakatra kely. Jesosy ngery manano teny hoe mianara amiko.
ny fiarahana am' Jesosy tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina raha lasana vavy malala tsy vitavita mora ohatranay tsy mandray zany Jesosy zany de vonjeny mino an Jesosy tompo de vonjenao sy ny akonanao ny dikan'le mino ange tsy hoe mino hoe misy ohatra zaza hoe tenao misy mino venao fa misy mbola andeha ny lalana izy rapiso tsy andeha tsy zay nge le hoe mino le mino mianatra miara-mandeha aminy io lalana lalovana io maninona ny fivavahana matavavoaka amin'ny fiainan'olona hafa fa maninona fivavahana tsy matavavoaka amin'ny fiainan'olona hafa nefa lalana ray ihany satria nisy fankatoavana to de nisy tsy fankatoavana fa za tena teteny aminao fa tena azo ataony mitoky amin'ny fivavahana azo ataony tena mitoky amin'Andriamanitra alleloia raha mitoky amin'Andriamanitra ny olona tena manaraka lalana le an'Andriamanitra de ohatran'ireo olona rehetra tafita reo naraka ny lalan'Andriamanitra Josefa, Isaka, Jakoba, Abrahama, ry Mosesy rehetrarehetra reo misy lalana lalovanao ary tsy mahazo mivoaka amin'iny lalana iny de tafita hatramin'ny farany tafita ange Josoary avany tonga tany Kanana tena nihinana ny vokatry ny tany nge ravana Josoa sy ny zanak'Israely zay taty aoriana araka taminy tena niditra misy fotoana eny amin'ny tany efika tena Andriamanitra mijanona aloha de mijanona na herinandro tsy n'Andriamanitra mijanona de mijanona tsy mihetsika aloha ny andro rahona de tsy mihetsika ihany koa miainga ny andro hafa de mandeha na de alina aza fa miainga ny andro hafa de mandeha zany natafitany Josoa tonga tany amin'ny tany Kanana satria ndasa le andro hafa ndana Jehova alao eny aloha andeha fa tsy mbola tokony atoroky Jehova kotsy fa na telo volana koa ary tsy mihetsika ny andro rahona de eo ianao telo volana satria izy hoe tena ohatry ny ela loatra izy zany fa za kosa aloha akavoantsakely Jehova loatra de zany aloha lalana de tsy tonga iny olona iny dikan'izany na ny miainga tara na ny miainga alohan'Andriamanitra tsy tonga ary miara mandeha amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mampianatra an'le lalana andosy izy hiakatra tendrombohitra Jehova ho any an-tranon'ny Andriamanitra Jakoba mba hampianarana antsika ny amin'ny lalana mba handehanantsika amin'ny atoriny fa avy anjina ny voan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'ny Jehova alleloia atao amiko ny arena sy ny voninahitra verika any le obolana vakitsika obolana atao amiko ny arena sy ny voninahitra ny arena mateza sy ny fahamarinana ny vokatro de tsara noho ny volamena noho ny tena volamena azy ary ny fitombon'ny araiko mihoatra noho ny volafotsy voafantana fa zao hoe amin'ny alehan'ny fahamarinana no izorako teo amin'ny lalan'ny fitsarana marina mba hampandovako arena izay dia sy amenoko ny firaketany tena matafita ny fivavahana raha rahana ny lalan'Andriamanitra raha rahana ny lalan'ny fahamarinana rehefa matafita tanao reny olona menimenina reny tsy fivavahana satria reny nandeha mivavaka ihany reo olona hitanao olona mijoro tsy mihinan'Andriamanitra manindra atsireo mivavaka ihany reo fa tsy naraka ny lalana tsy nianatra tao amin'Andriamanitra tsy nianatra tao amin'i Jesosy de tsy nahita tombotsoa fa raha nahita nanaraka ny ohatra amin'ny farany de nahita n'le arena miavaka de nandovan'le arena mihitsy alleloia tsara Jesosy da ho any atendrombohitra zay ndao hianatra za tetena aminao raha ilaintsika mianatra ary ilaintsika manao tena manapa-kevitra andrositsika sahemotra raha ohatra tsika mandroso de miemotra mandroso tsy miemotra de tsy ahitany fahatsaran'Andriamanitra mihitsy nisy fotoana ny on'ny Jordana tsy maintsy hipita ny zanak'Israely tsy maintsy tsisy lalina fa tsy eo raha te hiova fiainana tsy maintsy hipitany io on'ny Jordana io ny on'ny Jordana efa tandrina fa valatra mantay mafy be tena to de misy rika be ohatran'ny ranotrambo reny misy zavatra tsy etsika tsy ova
raha tsy mandray fanapa-kevitra ianao. Zao ny zavatra nitranga mbola mandeha le rano fa ny mpisorona nitondra ny fiarana fanekena to dia nandroso atao ohatrany hoe efa nijanona io. Ny rano mandeha dosodina sao dia maty eo dia ozy mpisorona andao hiainga dia nandroso dia voalaza tena marina mpisorona tsy nalava be ny akanjo dia vao mikasika ny moron'ny Jordana ny akanjon'ny mpisorona to dia nitsahatra ny fikorianany rano. Lalana daholo zany ry havana, lalana zany, lalana fahamarinana sady misy fianarana, misy fankataovana fa misy finoana ihany koa. Halleloia. Zany no mahatonga ny naketsy salamy 3:7 efa kitsika salamy 3:7 andininy 7 salamy 3:7 ampandrenesy ny famindram-pono anony maraina fainao ny tohiko. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako fa aminao no nanganako ny fanahiko. Jehovah Jehova amin'ny fahavaloko aminao no iareko. Ampianarinao ny sitraponao aho fa ianao n'Andriamanitra aoka ny fanahinao tsara mitarihanao aho amin'izany tany marina izany. Ny fean'izany teneniny izany raha jerena dia zao hoe ampianarinao ny sitraponao aho mba hamonjy amin'ny fahavaloko ireo sitraponao ireo. Ny fitandremana didin'Andriamanitra, ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra miaro amin'ny fahavaloko raha fanao malala. Ny devoly zany vao mahita olona anankiray mitandrina ny didin'Andriamanitra. Todisa devoly hoe tsy adversaire io aloha hiala, aloha hitsoaka. Zao jereo zao ny fiainantsika. Inona ny ataky ny devoly tsy azony atao? Inona ny ataky tsy tiany devoly atao atsika? Zao ny ataky ataony amin'ireo olona eny amin'izao tontolo izao reo. Taosy na cancer kely io miseho mitory-teny io izy. Ndoto misy raha kely mipika any anatin'ny lohany manao fandarina isak'alina dia raha pitso mivaralila zao ny zavatra teneny. Azafady. Tsika mandeha amin'ny lala-masaka. Ny olona mandeha amin'ny lala-masaka dia fehezin'Andriamanitra ao anatin'ny fahamarinana dia raisin'Andriamanitra ao adidiny. Dia mahatonga antsika tahaka izao. Vao malitsika tamin'ny zavantsika ny resaka hoe ianao io olona mifono vy ianao, mifono teny fikasana ianao, tsy mifono teny mifono didin'Andriamanitra hoe tsika ty ravana. Tsy azon'ny devoly ataony ininona. Tsy azon'ilay raha tsy ataony ininona zany satria eo amatrehan'Andriamanitra manakaiky. Salamo 7:1. Salamo 7:1. Amaraparanantsika sady halleloia. Salamo 7:1 andininy 7:20. Ampalalao any lalan'ny didinao dia ho everiko ny fahagagana nataonao. Ny devitry teny ianao dia ampahalalao anahy, ampahafantaro anahako ampahafantaro anahy ny didinao sy ny lalanao mba hatsiarovako ireo fahagagana izay efa nataonao. Halleloia. Ny olona mpitanina didin'Andriamanitra dia efa manana fahagagana ho tadidiny e. Zay aloha. Mijanona mihitsy izy hitadidy fotsiny. Halleloia. Hitadidy fotsiny. Hitanao le teneniko anareo hoe Pablo Escobar mividy amin'ny vola be dia be tsy lany mividy elastika amezana ny volany fotsiny. Vola inge zany. Fa tsika reto raha tsika reto ny asena amin'ny tantaran'ny fahasoavan'Andriamanitra ny antsika hatramin'izay izay tadiditsika na maraina ary ny andro tsy ho tapitra. Satria tsara Jehovah. Halleloia. Tsara Jehovah. Dia teny aminao ary andro any manao hoe aonao izy le tsodrano ndraitsika teo. Tsika na ry tsodrano kanefa izy alaven'Andriamanitra ny amin'ny heriny ny andro ny mahery. Mitsangana indray ireo na dia tsy nanapozy ho velona intsony aza. Ataony mandro fahizay sy tsara toana izy sady tsy njovony mandrakariva ny lalany. Za zany ravana dia misaotra n'Andriamanitra mamaky an'io teny io hoe na nitsangana ireo na dia tsy nanapony ho velona intsony aza. Io nampitsangana an'ireo olona ireo dia ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra. Mitsangana andreo izy na dia efa tsy nanapo. Raha misy olona zany tonga eto androany tena efa tena mety ireo tsy tavaboaka intsony ty fiainako ty. Ndao hitandrina didin'Andriamanitra. Mandehana araka ny lalan'ny fahamarinana. Dia ho hitanao hifankitetsika sy afaka roa volana. Hoe nanahoana ny fiainanao potika sa tsy potika. Halleloia. Ranam-pavy anankiray zay tany Madagasikara niseho ny tantara efa mpanompon'Andriamanitra moa zay tamin'izany mbola diakona tamin'izany. Nisy olona iray zay ny antsoina raharato izy. Tao amintsika misy asa tao.
inona le asa misy olona anaty famoizam-po be mihitsy arahy any amin'ny fitsarana zareo zao ndotsika ho an'ny vavaka ho an'ny olona io na afaka izay fa fotoana zany le olona sy za tam'izany mbola tiako de jerena tao amin'ny fitsarana olona ambony be daholo tena zay affaire fa tsy affaire ny affaire nitranga tao anatin'ny tribunal zay affaire avo leta be tao Madagasikara mihitsy tonga zany de resaka amina milliard zany to de resaka olona ambony daholo olona manana maizy azy daholo no nitavavoto anatin'izany fitsarana hotsaraina tamin'izany anisan'ny anankiray amin'izany Tiranabavy ity de ny azy moa zany de efa mivoaka ny amy moa zany de voatr'izay ny didy efa fantatra mivoaka any fa de efa zao zany hoe io vehivavy io higadra io vehivavy io de fa ny avokany efa nitetafianiko hoe dana vidy kidoro hoenty miditra eny an-tanimora fa am'izay izy mba misy atoriana nisy fitsarana nandritra ny maraina aloha de nisy ale paozy kely ohatrany hoe misitona fitsaiko misy paozy kely le izy ohatrany hoe paozy sakafo atoandro iny ao de teo amin'iny paozy iny jesy le olona ny tonga niana tam'le olona haleluia inona le olona de tantarahiny teo am'izay le problème avo leta zany problème zany avo leta tena problème ngeza be mihitsy zany fa zao izy zany zaho izy vigadra zao higadra fa de zay zany nampahela anazy tsy migadra zany ianao fa zay mbola manana vahaolana inona ny vahaolana tonga de nitsorinay manina hoe tanjona didin'Andriamanitra tsisy fotoana ela be eritreretana ntsony ianao ndray tanjona didin'Andriamanitra sany hoe migaranty anao fa tsy maninona zany ianao tonga de tsy nisalasala tonga de hanao an'izany ao sisy tonga de nivavaka fa tena nitandrina didin'Andriamanitra zany aloha fa tsy nandeha nakany an-tanimora le havana zany le olona efa tokony tsy ho afaka zany fa natenenina hoe zao akatoy ny tenin'Andriamanitra am'izay tsika manomboka androany zay tsy sitrapon'Andriamanitra de latsika daholo eno izy izy tapa-kevitra izy ry havana io lalana lalovantsika io de mitondra antsika makany amin'ny fandresena foana mitondra antsika makany amin'ny fahombiazana foana io averiko ny teniko mahavelona ny fivavahana mahatafita ny fivavahana ry havana satria rehefa mitafita ianao rehefa momba anao Andriamanitra ampianaranao ny sitraponao izy mba hamonjy amin'ny fahavaloko io de zany za zany rehefa anao sitrapon'Andriamanitra de tsy azo fahavaloko ataony iny za zany raha manana fahavalo androany de zahatra atao fotsiny anao sitrapon'Andriamanitra de tonga de fantatro fa Andriamanitra momba any hoy iny olona iny haleluia de hota iny tompany antsika za matoky sy mino fa voalanao zany afatra le joba mivakitsika teo hoe kanefa izy alavain'Andriamanitra amin'ny heriny ny androny olo mahery nitsangana reo na de efa tsy anapozy velona tsony ataony mandry fahizay sy tsara fotoana izy sady tsy jovo mandraka riva ny lalany ho alavain'Andriamanitra re ny fiainanao de ianao zay efa tena mitady tsy mieritrerity novelo itsony atsangan'Andriamanitra indray haleloia izy le farany de farany marana koa zany sana obolina toko fatelo amby roapolo andininy fafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo fa mahalala joba azafady fa jobolina joba toko fatelo amby roapolo andininy fafolo ka hatramin'ny roambin'ny folo azafady joba 23 10 à 12 aminaran'izao fa mahalala lalina falehako izy raha izany toetra de voaka takany volamena ny tongotro ny fikitra tamin'ny lalany eny ny lalany no nizorako tsara ka tsy nivily ny didiny molony tsy manialako ary ny tenin'ny vavany no raketiko mihoatra no ny faniriako haleloia mahalala lalina falehako izy raha izany toetra de voaka takany volamena zany hoe Andriamanitra mitantana de rehefa izy Andriamanitra mandalo fizany toetra de mandalo rehefa izy Jehovahandriamanitra hoe ao izahako toetra kely aloha anao andao aloha andalo kely an'ity anao de zay zany ny sitrapony de zay no izy fa ny anjarantsika de zao lalany ndao izorantsika tsara de tsy vilitsika fa raha izorantsika tsara lalan'Andriamanitra kanefa tsika tsy vily haleloia tsy vily amin'ny akaviana amin'ny akavanana de za de teny aminao fa olona ho tafita amin'ny fivavahana ianao iny ny kantoko radio akiradio na misy aminareo terem-panahy izara fahatsapana izara inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainareo de misokatra ho anareo amin'izao fotoana zao ny messengerako de afaka miditra anareo mizara fahatsapana izary no izara fahatsapana voalohany menazava hatrany
ny fitenenana. Alleloia. Inona no nakasika anao androany a? Inona no azonao ambala? Inona ny azonao lazaina? Dia ho an'Andriamanitra ilany ny voninahitra mandrakizay. Tapitra fofony fandarantsika androany ny tenin'Andriamanitra fa rehefa voarainao ilay izy dia izay ny zava-dehibe. Andeha amin'ny lala-masaka. Fandehanana amin'ny lala-masaka io mitaky fahamasinana io, mitaky fanetretena io. Alleloia. Dia ho tahin'ny tompany efa miditra sara moa izany ny appel. Atao mpandrosotsika ny appel ary. Alleloia. Raha ohatra ary ka efa ao Iranabavy marina tiana to dia menanao avy hatrany ary fitenenana. Inona ny azonao ambala? Inona ny azonao lazaina? Tainto pastera maheno tsara ve? Maheno tsara. Maheno. Maheno tsara izay a? Ay maheno. Ny tena nanamarika an'andro any izany hoe fandehanana amin'ny lala-masaka dia mampahomby dia Jesosy io lalana io. Dia faharoa raha mandeha amin'ny fisainantsika isika dia mety mitondra fahampitehana sy fahalavony izany ka mila mitoky amin'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy mikalesina amin'ny aretintsika fa izay nanao an'izay dia tena hoe very daholo. Dia rehefa mety ny atao matetika isika dia manaridi tsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy tsarovana ny vavaka fa voasarika amin'ny zavatra hafa dia mila manaraka ny didin'Andriamanitra foana satria lasa misy atakina devoly raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Tahin'ny tompo daholo dia mankasitraka anareo tamin'ny tenin'Andriamanitra androany. Alleloia. Mankasitraka andrianao marina tanatin'izay fizarana fahatsapana mampizay dia Andriamanitra manake-pahasoavana anie hamary fitianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Bittra olona hafa manaraka indray ary tsika. Iny Jesosy indray ary Aingonelina Rodriguez inona indray ary no azonao ambara androany anao ny fitenenana. Tain'ny tompo pastera tain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka indrindra amin'ny fitenenana. Dia mankasitraka anareo menadako koa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika hoe betsaka ny olona te hisitraka ny ariana sy ny voninahitra fa tsy mety misotra amin'ilay lala-masaka hatrin'ela. Dia ny lala-masaka hatrin'ela moa dia hoe Jesosy. Ny fandehanana amin'ny lala-masaka izany dia manaraka ny lalàna. Dia faharoa ilay hoe fa maninona ny fivavahana no mahatafita na tsy mahatafita. Dia mahatafita ny fivavahana raha ohatra ka hoe raha ohatra isika ka miroso manaraka an'ilay lala-masaka. Fa raha toa kosa isika tsy manaraka an'ina dia tena tsy mahomby sady tsy ambinina. Dia ny farany hoe ny fitandremana sy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia mahavoara ny fahavalo. Dia mitaky fahamasinana sy faneketena ihany koa ny fandehanana amin'ilay lala-masaka. Dia izay no nakasika anahy pastera dia mankasitraka indrindra tahin'i Jesosy daholo. Amen. Alleloia. Mankasitraka indrindra anao Ranabavy Aingonelina Rodriguez tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manake-pahasoavana anie hamary fitianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany.